Mazava ho azy ankilany kosa moa ny kandida lany Andriamatoa sy teny Randrena Soniaiko dia nilaza fa dia nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana iny ary dia efa mivonona sahady izy zany hiatrika indreny efa taona manaraka eo amin'ny fitantanana izay komite olimpika malagasy izay mbola mitatitra sy mame amintsika ny fahitan'ny filoha lany izay antry ny namana Norbert Rakotomalala avy any Toliarany. Loma anaireto amin'izao fotoana izao ny komite olimpika malagasy ndeha matoa Randrena Soniaiko sy teny izay mbola tafadirina ioterany izay ny komite olimpika malagasy izay raha zava-misy testimoniara aloha zany izay natantaraina dia nafanadinafana miadevitra fa Andriamatoa filohan'ny komite olimpika malagasy no atletika amisina ny zava-misy ny testimoniara sady filohan'ny komite olimpika malagasy teo aloha mbola tavaverina niakitra fibrinde milony ataony nareo androany ina ny azo namarana ny zava-misy teto Toliara. Araky projet ny membre amin'ny komite olimpika malagasy dia vai tapahany bureau exécutif dia misy anakiroa fampiasarada taogeneira fampiasarana exécutif zava-misy anefany atao dia dia fampiasarana dipresidirany ekipa anakiroa ny maro malagasy ny lehibe zany ny validation assemblée générale ny fafandraisana atao secret de izy rehefa nandeha dia mandeha fotoana dia nafatesika ny zahay mitena zany hoe aleo mandeha aronisana anovan'azy vote secret ny validation assemblée générale dia natao dia izy dia nanapakevitra izay fa apôvy izy mandray satria atao anatin'ny komite anaty chambre rehefa atao anatin'izay fa miverively président fasianao vote ndraiky efa nekenany fasianao dia tao dia dia presidente dele que a também não ele para uma pena de na night a pouco